Faltafaraka sy tafaona aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko amin'ity ariva ity manasanao ry izay eto amin'ny fahitalavitra matv anaraka hatramin'ny farany vaovao antsika mahakasika ny raharaha sykoma avy hatrany dia hitirantsika ao anatin'izao fampahalalam-baovao antsika izao mbola tsy namoaka ny tomba fahasimbana nateraky ny fanafiana natao nandihana mpiasa tao amin'ny orinasa sykoma ny alarobia 10 desambra teo ny tompona ndraikitra avy eo anivon'ny sykoma raha ny fahasimbana tsy ho latsaky ny telo taona ny fanarenana ny orinasa ny antso ny fitondram-panjakana indray fepetra ampisy fitoniana any an-toerana araka ny fifanarahana natao nandritra ny varotra fampanofana ny orinasa ny tompona ndraikitra ny sykoma. Andalam-panatanterahana fanadihadiana ifotsiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mikasika ny raharaha sykoma Analaiva Morondava. Tsy mbola afaka nanome ny tomba ny fahasambanany teo anivony fomba-pitantanana ty orinasa sinoa ity noho izy ireo tsy mbola afaka nanatanteraka fanadihadiana. Ny andro ny 10 desambra teo mantsy raha ny fanazavana dia nasainy zandarmarim-pirenena tao an-toerana nandao ny orinasa ary niala ny tanàna izy ireo ho fiarovana ny ain'izy ireo ka tsy afaka niverina tao an-toerana. Suite au départ de l'équipe chinoise, des informations de tous les parts démontrent que la sucrerie Analaiva, y compris la résidence des Chinois et des Malgaches, a été saccagée, ravagée par les pilleurs et les vandales, sous les yeux et à la barbe des forces de l'ordre. L'entrepôt de cette société sucrière a été aussi assaillé et il y a même des gendarmes assassinés. Le centre de maintenance de la sucrerie a été au passage incendié. Et donc, quoi qu'on n'a pas encore eu une idée de l'étendue de ces dégâts, des cadres malgaches dont touchés par le traumatisme n'osaient pas rentrer chez eux et se sont réfugiés là où ils peuvent. Araka ny tatitra nataony ty mpitondrateny orinasa ity dia niara ny fandromana tanteraka ny toerana fitehirizana siramamy tao an-toerana teo ihany koa ny toerana fitehirizana ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa izay niara ny famaizana. Nambarany mpitantana sykoma andro fa nisy ny fidina fotoana nataona minisitra indostria tany an-toerana izay niona tamin'ireo mpiasa. Nanambarany minisitra tamin'io fa andohonitra noho ny fahasimbana nataon'ny mpiasa ny fanjakana ary nasazy ireo miopefy. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tany an-toerana nefa ny minisitra ohatrany ty mpitondrateny ity dia nanambary izy fa nisy fifanarahana teo amin'ny sykoma sy ny mpiasa ka efa miverina amin'ny laony ny raha toka tsy nisy akory izany fifanarahana izany. Miantso ny fitondram-panjakana andray fepetra ny famerenana filaminana amin'ny laony ny orinasa sykoma ka nampatsiahiviny teto fa ny fifanarahana varotra fampanofana nataon'ny fanjakana sy ny sykoma dia manamafy fa ny fitondram-panjakana dia miantoka nisy ny tontolo iainana mirindra sy milamina. Tsy ahivina moa fa ny taona 7 nanomboka ny varotra fampanofana ny orinasa Siranala teo aloha izay lasa sykoma teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa sinoa Complon. Nanaja ny lalàna velona teto amin'ny firenena sykoma ary mahatratra 5 miliara ariary isa-taona ny fandaniana ataon'ity orinasa ity amin'ny fanjakana malagasy ka ao anatin'izany fandaovana ny karaman'ny-piasa malagasy, ny hetra samihafa, ny hofa-trano, ny fianarana sosialy sy ny maro hafa koa. Tonga teto Antananarivo nitondra fanazavana mikasika ny fandonana ny tarika tamin'ny fahafatesan'olona 2 sy ny faharatrana olona 5 ny 10 desambra teo tao Morondava ny mpitantana teo anivony ty orinasa sinoa sykoma ity.